amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatantsika eny amin'ny jenutia tonga amin'ny fotoanany fampianarana indray tsika narana fafeny moa zany toka amin'ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa enina ambin'ny folo ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka an'izany fampianarana izany manerana azy otolo zao no mandeha ny fampianarana ary andohatentsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo ka miomany ianao zany dikan'izay zay moa zany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny tianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia tokatrano dia faly mandoso tokatrano ny tena koa masatiavany soa ziadyaha elia tenin'andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io andriamanitra olo dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany ane ka tsisy tena tsisy mihitsy nyzay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny reo dia dinio ny tenanao nisy 7:50 toko fa 7:50 andin'ny voalohany sy ny faharoa endo ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lahany dalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io andriamanitra io zany dia mahazava be mihitsy ilay andriamanitra abrahama tsy ndriko tsara hoe ilay andriamanitra abrahama ilay andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy iny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay andriamanitra abrahama tsy nyainonao reraka fotsiny makany am-piangona ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo ray zay nao afisana zay teny zay rika hatra mibokony jaona toko fa 7 jaona 9:31 nokavatsika le jaona toko fa 7 andininy fa raika amin'ny telopolo jaona 9:31 efa tsika ampiteny avesana ry amin'ny écran izy zany fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota zay zany hoe andriamanitra io zany dia tsy mihaino mpanota novinoviny reraka zany ianao hiainan'io ivavaka io fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsiny novinovina satria efa nlaza izy hoe zany ke tsy mihaino mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka io fa efa nytena izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nyte voalohany mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koroa zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'andriamanitra ny mpanota andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainanao zany andriamanitra zay ntikan'izay hitondrayntsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefanao any amin'ny lanitylanta zany ireo mpanao ratsy zany Koritianina voalohany toko fa 9 nohony hoe tsika daholo ny teny Koritianina voalohany toko fa 9 ny andinin'ny fa 7 rakatsika zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany Koritianina voalohany toko fa 9 andinin'ny fa 7 ary hitatsika hoe teny fa 10 zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitrylanitra zay na to hoe fanjakan'andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitrylanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo ania zay mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io andriamanitra io aleo tsy indrika fa tsy misy azany andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aorina ndrendrinao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo tsika aloha zay vao miverina re Hébreu 10 feo misy teo
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26 dia ny 27. Hébreux 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy le mifony miorakorako am-piangona mifona manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray. Ity le teny miandry anareo ity. Fa raha miny manota, matoa mantsy ianao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay. Nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatrao fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo ianao mifona indray ianao rehefa aveo. Dia ataonao dia mody mamela elo ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota. Satria mampandika lalànanao koa ary izy. Mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-voa daholo. Izay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota, ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray no mibebaka. Dia zany hoe fanareo tsy mibebaka mihitsy. Ka efa hoe olo marina ko hibebaka amin'inona? Olona tsy mahay manao ratsy ny ato amin'ny Ahosoa, zany no ararana amin'izany, dia hibebaka amin'inona ary moa? Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny Ahosoa, dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny Ahosoa. Izay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy le marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa ianao mbola manota foana. Fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona izay efa marina miaraka aminy. Izay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny Ahosoa zany olona zany. Izay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarany fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany ianao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Izay ny voalazany soratra masina. Ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka. Mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait. Any tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka. Tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany mikasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy ny ato amin'ny Ahosoa. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le Korintianina voalohany satria mazava izay ny teny Korintianina voalohany toko 9 dia ny 7 teo zany. Zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremo no voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sambo sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 9:10 sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay miteny dada Iavana. Na mpitondran'ny Ahosoa, na mpitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faharoa, tsaiko hoe 1, 2, tsaiko tsona fahafiry zao na fahafiry, fahadimy, fahaenina angamba dia tsaiko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20, 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa zay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria reo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olomarina izy. Apokalipsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalipsy 21:8. Apokalipsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny fary rehetra avy sy ny solofary. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa dia ka zany. Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe mpanota ary aloha. Rehefa enao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah. Ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy mia mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netrany tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izany ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy samia mandrefy ny tenany ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama manambady 10. Na dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dehibe. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao ny te hijangajanga ny tena marina ka ataonao an'izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-dosany zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namelan'io hoe lehilahy ray manambady be dehibe io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay nirahany. Efa fanamporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy enona ny mpaminany Israeliany. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefa ny Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Zany ngetrika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angambany izay. Ao karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia efa kitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe ny manambady lehilahy be dehibe ny vehivavy na manambady vehivavy be dehibe ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny Inglisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Inglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna navoakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampitonaina ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray, samy hoe mandrefany anazy daholo nareo. Fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe iny ty adalana be nataon'ireo olombelona ty. Zany ny tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Tenarany Andriamanitra Abrahama fa mazava be iayava, ianao zany mba iza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina e. Zay. Antsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino, ny otra sy ny tsy mino, na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay, satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony, preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany ianao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa, rehefa ianao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandrak'andro any. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilo anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneniny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandrak'andro any, tsy izy ho ahy iny. Ianao le ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lantilanty ianao, la ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenao fa tsy izy ny Krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadioka ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe tia ny lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io Krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina Krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any an'izany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te lalana nareo, ka rehefa tsy te lalana dia aleo zay tsy te lalana mandeha makany amin'ny lalana tsy te lalana zany, fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana, manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Hoe le ny tompolo ohatra amin'izay nampanotanao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota indray ianao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io a tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany, na dia fantatsika areo izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna napetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 Desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona any amin'ny tsisy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada iava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fakitsika zay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada iavana mihitsy ny anovana ny anarany. Raha iavana omena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na izy izy io na jesasy na alà na brahmana visno na sivana bodana tsy haiko tso zay mety antsoinao any e non 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 tsy azo atao andriamanitra tokony ny andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy a de nyretrarehetra hita maso iny tsy hita maso abe de be ny sainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany de le mitondra anarana hoe iayava dada malalako dada ny Elia zany dada ny Ahosoa zany tsy meko ny hafa ny voninahitra nefa nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada Iavana lefa nao tary amin'ny andriamanitra tsisy tary nefa nanota ianao ary miomany ny atezerany dada Iava zay le hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomany ianao miaza mba maty moa ianao io miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao miaza mba maty moa ianao io miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovana an'io anarana io Iaiava no vainao zavatra hafa Ahosoa no vainao zavatra hafa miomany ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ninonao dia andriamanitra mametraka anao ampanota zany ninonao andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ninonao tena mampalahelo mino tsara le tenao de refesy ahorany ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lanitrilanta zany tsy makany anao ameko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy tsy maintsy makany nga io azo tao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lanitrilanta tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io andriamanitra io no voavainao ary voapirofo satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandrak'androany zay efa voapirofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana e ka rehefa mpanota de tsisy andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna de hoe fa izy rehetra nanota de sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany no nkefa ketsika ny jaona voalohany jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota koa izay rehetra manota de tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria nisoatra masina de milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany Jesosy Jesoa dika tsy izy Jesosy tsy izy Jesoa tsy izy Jésus tsy izy Jesus tsy izy Daholo rehetrarehetra any rehefa andriamanitra nahampanota anao de tsy izy aza mba miteny andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idôlatria anao lasa mbola manao ny fanompotsampy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviny ianao zava-doza amin'ny nataona samy mieritreritra ny fijangajangana ny adultère ataonao foana andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo de zany izy tiavanareo hoe tena mahery ny anareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy ny anareo zany ny mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty Iaiava no anarany arany zanany de Ahosoa ary reo anakireo no naniraka ny Elia ziady Elia zay hitany masonareo tonga izy ty rajavy za manaporofondrony tsy mety ataonareo mpanota nareo tsy ho any amin'ny lanitrilanta zany mihitsy ny novina fa mpanota ka mampanota ny mpanota de tsy afaka makany amin'ny lanitrilanta ny mpanota fa ny mpanota de tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria maninona atria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety de tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota de tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota de tsy maintsy ho any amin'ny elo voalazany lalàna zany hoe mazava-be ka anjaratsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
anisan'ny fahotana dao zany rehefa manao ny tsy fahamarinana ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra rehefa kitrindray zay tia ny kilasy ny mpanota ty dao le tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy za fatindrindra toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena blokiko keny kely mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa otana daholo ny dikan'izay zay voalaza ny lalàna zany zay zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa fahatana zay aritra de tsy miditra any amin'ny lanitry ianao zany mahatonga ny olo ato amin'ny eosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsiny fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino raha to hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loka zany na te mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitry tadio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zahatra maloto izy kainao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankataon'io teny io nao de fa mpanota ianao zany zay dao tsy aloha itrandrany tsika amin'ny teny manaraka mihitsy ny hoe ahoana ny andrefesana hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy famarina io zany de fa ota misy lalàna ny menanao de ndray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika eto indray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de fa mpanota koa ianao aleloha efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andin'ny faefatra zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany nyteny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no to hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no to hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydika zay zany nidikan'izany ao zay tsy malala mazava-be zany teny zany a tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany taontsika aloha hiverina rika hatrany didifolo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anapina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny a iza dao zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra efa fitsarana zany ty meny ziady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsarana de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa efa meko izy ty ahoana ny amalinareo anazy ketriketreo am'izay a de hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoa anareo fa tandremo ny didiny avy andriamanitra zay andidiko anareo tsy aza tao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo a sy lalàna mose ty zavatra nisy anefany tsy navelany dada iavana tao tso ny fisoroanana fa ry avo manao fisoroana nareo a de mitovy amamolaka vozona lika sy mitondra rakisoa fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba hananatanteraka ny fankatoavan'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafananareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha sataona ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokyny Mose zany loka vaketsika ny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotany zanak'Esely a indray mandeha sataona Levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andin'ny
3:30 aleo zany dia 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:22 io zay le hoe tsy azo anampiana tsy azo any esorana fa ny tena mipetraka manina nefa zareo tsisy nanao an'io Levitikos 2:22 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo tsy azo any esorana. Ka rehefa mitandrina didifolo nareo dia tsy maintsy manao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mba valikely izy ry mpitandrina didifolo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka lahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didifolo zany dia tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didifolo. Nanina tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didifolo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:22. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria efa nanota ny didinareo ary nandika lalàna ny Mose. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Miomahanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra le mpivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny Anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready izy fa tsy riviva be ready zany ohatra an'izay izy. E soyez prêt zany ianao fa tsy hipany amiely hoe hitako ianao zay tena zezeze teo tsy hoany io mba valikely zay fa fa andeha anontania ianao aiza ny Levitikos 2:22 tsy nitanterahanao raha mitandrina didifolo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra reka hatrany boky nisiana ampianariny ambasadorany tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didifolo ny dikan'izay fa miala ataonao raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka mitendanao poteny hatrany amin'ny tempolon'i Jerosalema tsy navelana notandremana intsony ny dikan'izay ny didifolo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza ny nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didifolo. Tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo. Doinka afaka itsika tena dada Iava mihitsy raha nafoana ny didifolo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didifolo iny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly. Ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa tsy ady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa niteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao ny fahotana. Matoa anao niditsy atao anatin'io didifolo io dia efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirmentery anao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sonia fa dia mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'io rafitra io satria efa nipoteny dada Iava amin'ilay Isaia 66:3 doinka avaka isika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didifolo efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra ao zany dia efa mpanota automatika tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereva nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa ilay fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana
fanesoana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena marina, ny Andriamanitra Abrahama opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafa nay ty. Andriamanitra soadalalana nataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa, Jesus Jesus ary mitandrina didi folo teo matika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamin'ny vava fa tsy maintsy mpanota. Ka ino na tomban'ireo mpanotaka? Tsisy fanafana fahotana. Isaia 29:7 teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa, tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana nanapiteny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony. Isaia 66:3 zay mamono omby dia ohatrany mamono olona, zay ary le zay. Zay mamono ondry atao fanatsy dia ohatra mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoto didika azy manimpofona fanatitra-patsiroana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange le olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy ilay zavatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy ilay zavatra ataonareo. Ahoana amin'izay ny hevitranao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy na nanaisotrany io fa nisoloanao an'i Jesosy daholo ilay zavatra etra tao sy Jesoa. Iza ny nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety sotra mivandravandra hoe aza nampiana dia aza nesoa dia autonomie 4 ka ny fampidiranao an'i Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io. Dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampiana dia aza nesoana. Nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampiana hoe dia aza nesoana. Eny fa nale zanak'Andriamanitra azy dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lana mose io ho an'izay mitandrina azy, na teny tsoratra ray aza na ino moa na litera ray aza. Zay ny teny'ilay zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisotra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay mitandrina didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketreo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avy anareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avaliko ianao e. Aiza ny amalinao io lalàna iny meko anao fa tsy torapo e. Soratra mivandravandra be hita amin'ny voamasonao io. Zany ilazako aminao zany. Eo mieritrereta mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zavatozy tsy mety. Nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy. Jesoa donge avakitsika amin'izay ny teny Ehosoa araka amin'ny boky Matio. Betsika ny teny Ehosoa Matio 5:5. Ty le mahafinaritra be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18. Ahoana ny teny Matio 5:18? Tena voalazanao mihitsy izy, averitsika mihitsy. Zao ny voalaza ato. Matio 5:18. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna ny Mose, na i Mosesy na Moizy, na dia litera iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io. Ho anareo izay mitandrina anazy ny dika azy zany. Mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Ehosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloana. Nanino ifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any tsy izy fa niforoporoninareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy. Inona tsofoko nareo tao? Tsy fa mety avy atana ny dada Iava mihitsy ny fety nataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra, miantsiady nareo teny izy. Ka zay nge le hoe miomany ao amin'ny teny anglisy hoe get ready. Hoe soyez prêt. Miomany ianao. Fa tsy maintsy mankany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoloana ohatrany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus anao. Iza nampanaonao an'izany izy? Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia, fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapoky ny fofony anareo. Eny fa hiala any izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teniteny hoany? Tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa ny teny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty dia ohatry venina tao fa io ihany no averiko aminareo. Faminitra. Za mieritreritra atsika ino ty zatra nataonareo ty. Ny mpitandrana didy folo moa efa teneny hoe tsy mety tsony satria maninona efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana tsony raha miditra ao anao. Iza nampitolatonanao miditra ao. Ray izay satria dada vavy teny hoe tsy mety tsony tsy tiako koa foanako ny fisorohana foanako ny tempoly dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny tsony nareo fa tsy mety amiko tsony. Raha mipetraka ao anaty io nareo dia mpanota mandrakizay nareo dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra tanareo ny teny dada vavy. Mbola ny amplifienareo no amafisinareo ndray ny fahotanareo. Ny soronareo tokoa rehefa fisorohana fa nampidianareo an Jesosy Jesoa Andriamanitra tia nataonareo. Lalàna taiza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hitany voamasinareo le hoe tsy azo anampiana dia tsy azo niesorana. Ary namafitra ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo rofoanana ny teny ao. Raha mitandrana io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra. Izay indray izy mety. Tahaka ny atao amin'ny Yehosoa, izay moa tsy miditra amin'io zany. Ianay lalàna ny Yehosoa na ranay. Ay tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Yehosoa tany azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanampolofony. Nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra io, io sasiny tsy mino. Ianareo ie zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy Jesoa, Jésus Jizasy, nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny tenina ampianarin'ny Elia rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratra n'io teny io, io sasiny tsy mino, ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana ingenao. Nganao mety mino an'izany. Anao hoe voapetaky ny vy mamay sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny arika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny ena. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Miopapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa betsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme manampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanotanareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izay niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota nampianatra an'izany rehetra eo amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray ho ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'iray aloha dia Yahava maran'izay. Anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay. Ary meo ihany anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Efe izy amin'ireo anarana fanahy masina million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Za raha nanomenareo santione misy na hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina. Ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amilio isany ireo. Izy amin'ireo no raisinao ny anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao n'ininy. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahava. Ele manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray. Efa ny asany ray ny dikan'izay. Manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka. Satria efa ny asany zanaka. Ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina satria le fanahy masina koa ny azo. Avy any amin'ny dada Yahava daholo zany sara zany. Fa tsy koa ny mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ireto. Zay. Ka raha manana ny anarany iray dia mananarana ny zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so amin'ny teny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota ingahoana no an'io sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fivavahana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena to anao fanazavana hoe izy milaza amin'ireo fa marina ny trinité, efa noeko iny fampianarana iny. Izy milaza ireo fa marina ny monotéisme, efa noeko iny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsiny hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalakare. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsiny intsony fa tena andinika ny tokony atao amin'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao amin'izay fa tsy hanaonao foana amin'izay. Aza manaiky vonoan'ny olona any amin'ny elo anao fa tena tsy mahazo mety saina ange ho an'ny olona tsy masiny e. Zay ny antony tonga nanano mifanamporofonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ahosoa sy aniro ato amin'ny Ahosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliaza. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Ahosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ahosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Ahosoa azy ny dikan'izay matoa ny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avy azy. Hébreu film 13-17. Hainrova tsy injery mihitsy ny satria navo azy nga manity. Dahoary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany ingeny indray mivasivazy zany. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka mano avy azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izany fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo ny mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliaza. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andehanareo. Saingy zaho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ahosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany. Teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoaka, ny hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava kama zay teny Eliaza zay. Raha soatsika samy teny Ahosoa, miariva avatsika. Sotra betsaka dada mala Iava any amin'izany teny zany. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetra rehetra. Iverenany fisainany rehetra rehetra ho any aminao marina ka tsisy mitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetra rehetra fa tsy haiko hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malala. Ny angatahako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetra rehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena aya maly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra, ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada mala Iava. Amin'ny anaranao Ahosoa. Alleluia. Amen. Dia mirahazo tsiketra sahony teny Ahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka ianao matao azy.